Tena nisy niaritra teo amin'ny toerantsika, nisy nytiatsika matoto izao, nisy famindram-po miazona antsika matoa mbola mijorontsika mandrakandroany a. Tiako hanao fofantananao any amin'ny lanitra ianao dia hanokatra ny fonao an'Andriamanitra. Misaora azy fa sambatra zay nona sy mangetaeta ny fahamarinany, fa zay olon'izay no vokisana androany maraina. Manana teny Andriamanitra, manana fanambarana Andriamanitra, manana mpanompo maro samihafa Andriamanitra itenenana. Afaka miteny sy manandratra antsika amin'ny zava-misy Andriamanitra na tsisy hitory amintsika koa azy. Afaka mitondra antsika eo amin'ny lalana anankiray Andriamanitra hifankahita amin'ny fanotronany amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ty herinandro ty, herinandro amangina Andriamanitra antsika. Manana fo anao amin'ity herinandro ty, iombona tanteraka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra afaka hanova zavatra ao anatin'ny 24 heures Andriamanitra. Hanova fiainam-panahy, hanova fiainana, hanokatra lalana. Andriamanitra tsy tsika ferana amin'ny fisainan'olombelona sy fahendrena izy, fa izy no mitondra antsika ary izy no mitantana antsika, izy no andriamantsika, izy ny Jesosy avy any Nazareta. Afoafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo, sokafony ao anatinao, mitenena amin'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa velona trapa-monjena, nomenao fiainana, mbola afaka miombona aminao, mbola afaka mifankahita aminao, mbola afaka andrehanao, mbola afaka hiaino ny teninao, mbola afaka hijoro amin'ny fanatrehanao. Ny tongotro mandeha Andriamanitra, ny masoko mahita, ny tanako mihetsika dia fantatra fa tsy mandehandeha amin'izao fa misy miazona, misy mitahiry. Zany rehetrarehetra zany Andriamanitra ny ankasitrahako anao, zany ny anomezako voninahitra anao, fa isan'ny velona trapa-monjena mbola ilainao hitondra ny famirapiratany fahatsaranao. Naiza misy Andriamanitra, hoeto aho dia tario dia rakofy amin'ny fahatsaranao mandrakariva. Ahitako anao mifanatrika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndaontsika ity tanana mafy ho an'ny Tompo Halleluja. Todika kely eo amin'ny akavia sy eo amin'ny akavananao dia manao bonjour, manao manahoana ianao tahiny Jesosy indray hoe ianao androany maraina. Faly be mahita anao hoe Halleluja. Zay le kristianina vao mifankahita miramirana vao maraina. Amen. Tsika manko tsy hoentin'ny fiainana zany tsika zany tsy hoe kory hoe hoentin'ny zava-misy, fa tsika hoentin'ny fiainana. Jesosy Kristy ny fiainana sy lalana ary fahamarinana. Amen. Hitarika anao indray Andriamanitra androany amin'ity herinandro ity amin'ny fiainam-piovana sy fahatsarana mihoatra no nisy anao tamin'ny heriny. Sa tsy zany? Maza ho toerana ary. Herinandro masina, fotoana anankiray atsiarovantsika ny lalan'ny famonjena. Fotoana mampisaintsaina ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fiarahantsika aminy ihany koa. Zavatra mahaliana an'Andriamanitra tsy ny fahafahantsika, mandrakotro tantara ny fisian'izany, anetsena fihetsem-po. Isaky ny fotoana ohatr'izao vao mahatsiaro ianao hoe tianao Jesosy, miasa amin'ny fiainanao izy, namonjy ianao. Tsy dia izay loatra le izy. Fa mametraka antsika eo amina kion-dalana anankiray ahatsiaro hoe voazona ve ny famonjeko. Ro teny rehetra reko ve ampy ny tahiry androso tsara miaraka amin'Andriamanitra. Mandrakandroany ve kristianina mitady an'Andriamanitra tereny filako sa efa manana fo mijoro kosa ny aina sy ampifaly azy amin'ny antom-pisika eto ambony tany amin'izao androm-piainako sisa zao. Tadidio fa raha miresaka tsika momba ny fanasitranana, fanafahana, vahaolana, ireo zavatra iainantsika eto ambony tany, mety hoe manohatra antsika ataon'ilay ratsy, ilantsika ny fanelalenana an'Andriamanitra sy ny fanampiany, dia teteny aminao ain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra. Fa misy fototra anankiray tena nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Tonga Jesosy ho faty eo amin'ny toerantsika. Tsy tonga izy hitsangana maty, tsy tonga izy hanao démo hoe vitany ny maty dia velona. Tsy zavatra manahitaitra fa ambony lavitra noho izany nahatongavany. Andriamanitra tsy mety maty, fa nateraka indray tao amin'ny fahafatesana izy mba hahafahany mamindra ny fiainany ho ao anatinao. Zany hoe le teny hozaraina eto zany teny voasedra. Efa teny izy taloha tonga nofo izy. Maty, nalevona, nitsangana tamin'ny maty, vao tonga teny eny ambavan'ny Pasteur Rodolphe. Teny voasedra, teny nandony vidiny amin'ny zavatra rehetra, teny fiainana. Ary zay teny zay no zaraina eto androany. Io teny io le petrak'Andriamanitra eo ambavan'ny mpanompo ny tsiray avy, zay mino azy
ka mpitondrain'izany naiza le hitanao eny amoron-dalana eny, le hitanao ny ampiangonana misy anareo isaky ny alahady, le toera eto amin'le toera pampaherezana mezan'Andriamanitra antsika eto amin'ity pilipitry ty isaky ny latsinainy sy ny talata sy ny larobia, ny zomariva sy ny sabotsy maraina. Zay teny zay mitoritsika, tsy le mpanompo ampiasaina loatra hoe iza no mitondra an'le teny, fa le fahamarinana ao ambadiky le teny ny raisinao sy ny ekenao hitondra fahazavana ao anatinao, nanovanao ilay olom-baovao hifanaraka amin'le antipisi ny ilan'Andriamanitra anao. Tadidio ry havana fa tsika reto manana toerana andrandraina aoriana ny fahafatesana atao hoe mandrakizay. Zay lanitra itoerantsika izay dia mila santarintsika eto ambonin'ny tany. Tsy santarina mifanehoana fa mahay zavatra fotsiny Andriamanitra. Zaho tsy manohatra amin'ny fahaiza-manaon'Andriamanitra satria za tena samilaza aminareo amin'ny anaran'i Jesosy fampiasain'Andriamanitra, donc tsy fahavalo ny fampiasain'Andriamanitra anao raha miteny an'izany. Fa tehitiny hoe aza mifantoka loatra sy mifikitra amin'izay fisehoan'Andriamanitra ety ivelany. Fa raha vao mety fotsiny ny ao anatinao, hiasa sainany aminao Andriamanitra. Tsy maharedeka ao an'Andriamanitra. Mampiasa sainan'Andriamanitra tsika. Androana tsika hijery manokana ny Fiovam-piainan'i Saoly sy ny fihaonany amin'ny Ananiasy. Misy karazan'olona roa zaraiko androany. Hijery tsika ny fantsipiana sy fahatsarana ny ainan'ny Ananiasy. Hijery koa tsika ny fahatsarana sy faratsipiainana ny ainan'ny Saoly. Ao raintsika ny asan'ny apôstôly toko 7:1 ka hatramin'ny andininy toizatsika le zany dia ovakitsika indre-pandeha dia avy eo amin'izay ravintsika le teny après. Asan'ny apôstôly toko 7:1 manomka amin'ny 1. Ary Saoly mbola ny fofofofona ny fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. Zany hoe fafanaony zany izy io. Dia nako mpisorona be izy. Zany hoe talohany nakanesan'ny tao mpisorona be raha io teny io ny jerena dia efa natombony meloa tsisy autorisation le fandringanana. Zany hoe efa nataon'olona izy vao nangataka amin'izay izy taratasy amin'ny 2 ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho an'i Jerosalema zay rehetra hitany momba ny fampianarana izany na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaiky ny Damaskosy, ary misy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra tampoka nanodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manentsika ahy? Ary hoy izy, iza moa ianao? Tompoko. Dia hoy izy, izaho ozy izy ny Jesosy zay enjenao. Fa mitsangana ka makanesa ho any tanàna dia ho lazaina aminao zay mety ataonao. Ary ny olona zay nomba azy tamina leny dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona izy, ary eo nitantanasika nitondra azy ho any Damaskosy. Ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary ny tompo tamin'ny fahitana. Ry Ananiasy dia hoy izy, nitya tompoko. Ary hoy ny tompo taminy, mitsanganaka mandehana amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ka izaho ao amin'ny tranon'ny Jodasy, zay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indray efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra tao ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, tompoko, efa reko tamin'ny mariny ampiatsahan-dratsy nataon'izany lehilahy zany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana ty avy amin'ny mpisorona be koa izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy hitondra ny anarako any amin'ny jentilisy io olona io sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa seoko azy ny abetsahany zay tsy maintsy hereta no voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hoe, ry Saoly rahalahy, ny tompo te Jesosy zay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka mba hiraha-tany masonao ary mba ho feno fanamasiny ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirana azan-drano niala avy tamin'ny masony dia nariritra izy ka nitsangana dia natao batisa ary ninakanina izy ka dia natanjaka. Dia oriny io andro vitsivitsy izy nandeha nitory sy nijoro an' Jesosy sady. Mba fantatrareo iresaka sika mikasika momba ny Saoly manokana aloha. Iza moa Saoly? Saoly tsy mpianatry ny tompo taloha fa mpifofo ny ain'ny olona zay manaraka ny tompo, zany hoe nanao zavatra mifanohatra tamin'izay zavatra nampanovin'Andriamanitra azy izy talohan'ny fotoana niona ny tompo taminy teo amin'ny lalany Damaskosy.
mila mandinikytsika ao anatin'ny herinandro masina hoe atraizantsika sy ny fijoroantsika mbola voazona ve le fitiavantsika voalohany en'Andriamanitra. Fa tetitsika raha mijery ny fiovam-pon'i Saoly dia tonga amin'ny teny vahiny hoe radical, zany hoe tena tsisy itovizany amin'ny teo aloha mihitsiny ny fiainan'ny Paoly. Zay le atao hoe nateraka indray. Eto zany tsika iresaka mikasika mombany hoe ohatran'izy zany ny olona natao hoe nateraka indray zany. Tsisy kompromis na fifandraisana tsony tamin'ile image teo aloha na le sary teo aloha, fa tena sarin'olona vaovao novain'Andriamanitra mifanaraka amin'ile antom-pisiana vaovao ilan'Andriamanitra azy. Inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Saoly? Saoly dia niona tamin'ny fahazavana lehibe teny amin'ny lalany Damaskosy. Raha dika notronony Jesosy teny amin'ny lalany Damaskosy. Fantatsika tsara ny atao hoe fanotronana. Efa itsika tsenjeny ny atao hoe fanatrehana. Ny fanatrehana, Andriamanitra tsy voatery miasa fa eo izy. Androany marina zao Andriamanitra eto ny fanatrehana satria izy ny teny hoe raha misy roa na telo mivory minarako teo afovoany aho. Fa ny olona isitraka fanotronana dia zay isitraka nihetsiky ny fanatrehana anova zavatra. Zany hoe raha tsy mihetsika ny fanotronana dia mijanona ho fanatrehana. Fa rehefa mihetsika ny fanatrehana dia tonga fanotronana. Saoly notronona teny amin'ny lalany Damaskosy satria nisy impacta na fiatraikany teo amin'ny fiainam-panahiny le fanatrehana. Fa inona ny antoka na tonga ny Saoly azo notronona fa tsy natrehana fotsiny? Ny antoka, nisy fanoloran-tenana Stefanina namela heloka. Ary ny famela-keloka Stefanina no niraisin'Andriamanitra. Zany hoe misy fanoloran-tenan'olona manome gain na tombony ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le mahatonga hoe misy azo raisina ve ny fisianao? Misy azon'Andriamanitra raisina ve ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany? Ary zay zavatra azon'Andriamanitra raisina izay tsy vokatry ny zavatra ampiasany ianao fantsona amin'ny fanosorany ianao tahaka izay nataony Ananiasy, fa ny fampiasan'Andriamanitra ny toe-po tsara nananao afaka amaly sy afeno mifepetra takian'Andriamanitra, atonga an'Andriamanitra afaka isetrasetra anotrona mpanota anankiray zay faran'izay ratsy ho vain'Andriamanitra ho tonga olona faran'izay tsara. Raha tsara ny fonao, rapida kokoa ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao amin'ny famerenana ny hafa. Jerenareo fa tsy hoe nila herintaona le izy vao niovo Saoly. Fa herinandro vitsivitsy no isany, tsy herinandro akory. Tsy herinandro akory. Fa vetivety kely Andriamanitra dia afaka nova olona anankiray. Herinandro masiny ty herinandro ty. Inona ny tsy mety ao tokantranonao? Fa dia maninona loatra ny mafy be ny vadinao? Maninona loatra ny zanakao tsy tena manompo tsara? Maninona loatra ny eo amin'ny tokantrano mbola misy olona tsy tena mijoro tanteraka anan'izay tao hoe fiovampo à 100%, zato isan-jato tonga dia any Jesosy zay. Zao aza manome tsinony hafa. Mandana mandiny tena ndreo misy fo mbola tsy tanteraka tsara ohatran'ny Stefanina. Ny Stefanina teo am-pitoram-bato izy navita namela heloka. So dia mbola tsy tena madio ny ao anatinao dia tsy afaka misetrasetra amin'ny fanotronana amanga mivantana olona anankiray isak'izay hoe feno fepetra ny fakatoavana amela heloka zato isan-jato ao anatinao, manotrina Andriamanitra manova manodidinanao ka madika andren'olonireny ho tonga olona tsara lavitra sy mihoatra no izay hiverana ho azy. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa feno fepetra nomeny Stefanina dia tonga Andriamanitra nanakana ny Saoly, tsy androsany amin'ny lalana sy programa tsy tokony ho alehany. Voalohany, ho sisy ny Baiboly, nisy mazava na mirapiratra. Nisy mazava na mirapiratra nanodidina azy. Efikasy be le tenin'Andriamanitra, misy fiantraikany be. Tonga dia tafiditra tao amin'ny Saoly le fahazavana. Tafiditra tao aminy le izy. Tsy hoe nanodidina azy fotsiny, fa tao aminy.
izy ihany moa ny teny an'izany resika ny korintianina faharoa vetivety alohan'ny iverenantsika eo amin'io teny io korintianina faharoa toko faefatra nandeno fahenina izay amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava azava ho amin'ny maizina ny mampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Paoly ny tenany io. Izy Paoly hoe vokatry io fahazavana io no nitondra fiovana tao amiko. Zay le fahalalana marina n'Andriamanitra. Rehefa miaintsika ao anatin'ny fahalalana marina verina fahalalana marina. Rehefa miaintsika ny fahalalana marina avy amin'Andriamanitra dia ny marina ny manafaka antsika tsy ho andevo ny fahotana. Zay ny lanja ny fampianarana marina. Ny zavatra voalohany ampiasain'Andriamanitra sy ilain'Andriamanitra eo amin'ny olona rehefa hiditra izy anazavany eo anatin'ny olona dia ny sofiny miaino tsara an'Andriamanitra. Ianao zany mila manana discernement, mila mamantatra tsara ianao ny zavatra tokony ampidirinao ao anatinao. Misy ny atao anganongano mahafinaritra fa misy ny atao hoe fahamarinana tonga lafatra. Rehefa miditra ao anatsika ny fahamarinan'Andriamanitra ka eketsika ho ao anatsika ao dia miovitsika ohatran'ny Saoly. Le Saoly ny fofofofo fandrahonana sy famonoana lasa ho isan'ny mpianatry ny tompo manaiky ho vonoana. Eritrereto hoe nieritreritra izy fa ahita sitraka amin'Andriamanitra sy mpanapaka ny sinagoga eo mpanataterahana ny asa ratsiny. Satria ny saina izy fa ny tena fampianarana marina sy tena izy dia nitao amin'ny sinagoga zay nazahoany taratasy nazahoany autorisation manokana fahazon-dalana ahafahany manatateraka ny asa ratsiny. Fa rehefa nandeha izy tonga tena akaiky ny lalana dia nisy mazava amin'izay avy tany an-danitra nandrelatrelatra tampoka manodidina azy dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feonanao hoe Saoly Saoly nahoany ianao no manenjika ny zavatra faharoa ny ainan'ny Saoly tonga dia lavy tamin'ny tany izy. Inona moa ny zavatra nitranga? Ny soavaly décision ny Saoly nitangina azy fa tsy anjely misy anjely roa nitondra ny tany dia nametraka azy teo ambony soavaly. Izy endriky ny fitondrany ny fiainany, izy no mitondra ny fiainany any amin'izay programma tiany. D'ailleurs izy ihany nangataka fahazon-dalana ahafahany manatateraka an'ilay asa. Volonté ny Saoly le izy. Rehefa nitangy ny Saoly ka nandeha amin'ilay soavaly, nandeha tany amin'izay tiany, tahoriny fihaonany tamin'i Jesosy, tsy maintsy nazera teo amin'izay tiany izy aloha dia olo-kafa no nitondra azy ho any amin'izay tsy tiany. Mandre an Jesosy ohatra ny resaka tamin'ny Petera, raha mbola tanora ianao Petera dia ianao ihany no hitondra anao any amin'izay tianao. Fa rehefa antitra ianao izy izy ka lehibe dia olo-kafa no anikina anao hitondra anao any amin'izay tsy tianao. Zao no izy ny alalana n'le fiovam-piainana marina fa tena an'Andriamanitra ianao ary tena niona taminy ianao dia zao manomboka manaiky alahatra ianao tsy andeha any amin'izay tianao fa hoentin'Andriamanitra any amin'izay lalina tsy voatery ho tianao. Misy programma tian'Andriamanitra hitondrana tsy voatery ao anatin'ny kajinao fa tian'Andriamanitra hitondrananao satria fantany izay voahomanao anao any amin'ilay omega tsy fantatrao tamin'ny fotoana voany ainganao tany amin'ilay alfa nitondranao ny fiainanao. Mino tsara vetsika. Fa rehefa tonga ny mazava, tonga ny révélation. Alléluia. Rehefa tonga ny révélation dia nanitsy ny ao anatinao. Dia misy zavatra tsy tianao hiainana, tsy tianao handehanana. Nefa manomboka hatreo Andriamanitra te hitarika anao any amin'izay programma sy antom-pisiana tena ilany ianao. Tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Dia jereo ny zavatra nitrangy. Jesosy nijoro tamin'ny feo mahery. Jesosy nijoro ka niteny hoe Saoly Saoly nahoana no manenjika ianao. Dia jereo ny zavatra nitrangy. Noentiny izy ao amin'ilay toerana zay tokony fanenany amin'ny anjara voatendriny. Satria rehefa niona tamin'ny Ananiasy Jesosy dia niteny hoe
le adresy eo amin'ny lalina atao hoe imahitsy de ty le adresy de misy lehilahy atao hoe Saoly de mipetraka ao an-tranony ihany izy zany hoe ny adresy secret zany aza mieritreritra hoe diso lalana zany Andriamanitra mahafantatra ny atsiprim-piainantsika mihoatra noho ny fahalalantsika azy. Ianao mety diso adresy rehefa niala ela teto Madagasikara ka iverina ny tranonao aiza moa ny tranoko. Fa Andriamanitra na logementanao aza zay hitaritany anao sy ny fotoana hifanenanao amin'ny anjara voatendry vitan'Andriamanitra ny manomana anao ho any amin'ilay tena programa ilany anao na ny adresy na olona na iza zay tokony hifanenanao. Misy zavatra tsy tokony hampiasa saina intsony manomboka androany satria hita ao anatin'ny planim-pahamarinana. Zay mahatonga antsika tsy miady mafy avy amin'ny tenantsika mba hita fity. Tsy miezaka tsika mba ho hita. Vao manomboka ianao manao effort avy aminao hiady ho anao de efa tsy pura ny fitondran'Andriamanitra anao any amin'izay programa tian'Andriamanitra anehoananao. Mbola eny ambony soavaly ianao fa mifona. Raha zay le fotom-pisaina anao anaty fanompona mbola eny ambony soavaly ianao. Fa rehefa nidaraboko Saoly lavo resy. Alleluia. Zay no mahatonga amin'ny teny foana raha tsy resin'ny Jesosy ianao de tsy afaka no ampandreseny Jesosy zany. Noetiny Jesosy Saoly olona no nitantana zany vola de lavo tamin'ny tany izy ka nandre feona ary izy iza moa ianao tompoko le fanontaniana. Saoly tsy nahalalan'i Jesosy tamin'izy mbola Paoly tsy nahalalan'i Jesosy tamin'izy mbola Saoly de zany daholo ny fanontaniana voalohany iza moa ianao tompoko de ozy izy Jesosy nanambara ny tenany zany Jesosy zay enjehanao. Wow! Zany hoe miona mpanenjika sy ny enjehana. Aza miezaky ny maneho fa maharary ny fanenjehana rehefa Jesosy no antony. Fa vitan'i Jesosy zay enjehana amin'ny alalanao maneho ny tenany rehefa madio ny fonao. Tsy marety akavan'Andriamanitra. De ozy izy mitsanganaka makanesa ho any tanàna. De olazainy aminao zay mety ataonao. Jerenareo izy mitsangana. Jesosy zany tena mitsanganaka makanesa ny tanàna. Fantany nefa hoe jamby olona io. Nefa irany hoe makanesa ny tanàna. Satria Andriamanitra tsy mahita ny fahajambany Saoly, fa Andriamanitra efa mahita ny fahiratam-poly. Tsy arety. Io zavatra lalovanao io mandalo ihany fa tsy hitoerana. Noho izany manana fanantenana fa Andriamanitra efa mahitanao amin'le position tiana hitananao de miaraha mahita aminy an'le programa rapitso fazapadenina be amin'le programa lalovana androany. Misy farany io, amen. Ary ny olona zay nomba azy tamin'ny naleny de nitsangana tsy nahateny ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Andriamanitra tsy miseho amin'izay olona tsy hovainy zany. Zay mahatonga le hoe be dia be ny mandre tenin'Andriamanitra fa vitsy no azavain'le teniny ao anatin'ny fony. Satria raha tsy manazavany ao anatinao le teny de tsy afaka pahiratra ny masonao. Ny olona ilain'Andriamanitra ilain'Andriamanitra ihany no apahitany ny fanotronany. Fa tsy ny olona rehetra zay mandre an'Andriamanitra no ahitan'Andriamanitra. Tsy tonga eto sika mangetaeta mba te hiaino, te hiova. Tsy zay neny atongavantsika eto hoe tonga eto sika mangetaeta fiovana fa tsy maintsy miova ny dikany. Miaino ve tsika sa tsy miaino? De zao ny zavatra nitranga. Raha vao manomboka tafiditra io teny io tonga de manova vision. Mahatonga anao zany mitovy ihany ny diranao eo amin'ny fanatren'Andriamanitra sy ny ivoanao eo amina resaka attitude na toe-po. Mahatonga an'ilay izy tena hoe tsisy fiovana firy de satria tonga eto ianao hiainohaino fa tsy tonga eto ianao handray zavatra. Raha tena etaeta ny fandraisan-javatra vao manazava sy latsaka ao anatinao ny révélation tsy tonga de inévitable ny changement. Tsy azo, tsy maintsy ny fiovana, tsy azo elana. Satria ny fidiran'ny teny ao anatsika dia manova antsika ho karazan'olona mitovy amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra amintsika. De zao ny zavatra nisy.
inona ny zavatra nitranga ary reo de izy hoe de tsy nahita nahinana inona izy ary reo ny tantana ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahira ny masony de tsy nahita nahinana inona izy ary reo ny tantana azy ka nitondra azy ho an'ny Damaskosy ajambaina aloha Saoly vao ampahiratana. Zay ny mahatonga n'le fijery teo aloha sy le fijery vaovao tsy mitovy tsony. Raha ezaka ianao ny ampitovy fomba fijery taminao taloha de mbola tsy nandalo ny passage ny fahajambana ianao. Ny ilainy jamba fitantanana aloha direction fa tsy miracle. Mitovy amin'le réaction ny Jesosy mihitsiny tamin'le jamba anankiray nentin'ny Jesosy aloha mivoaka ny tanàna de tany ivelany vao nampahiratiny naveriny. Ny retorim-pahazavany masonao de tsy tokony hitovy tamin'ny tontolo pampahiratana ny masonao teo aloha. Mahita amin'ity herinandro masiny ity fa hovain'Andriamanitra tanteraka amin'izay ny vision anao. Tsisy vision an-tany tsony fa ho sokafany hifankahita amin'ny vision an'ny lanitra. Ary tsy nahita telona izy. Tsy nahita telona izy. Sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Tantareo amin'izay le fipetraka le izy. Tsy nahita telona izy, atelona izy ny tsy nahita. Atelona. Ohatrany hoe niforana mihitsiny. Ohatrany tamin'ny Kristy Jesosy tao am-pasana dia tamin'ny andro fahatelo izy no nitsangana. Zany hoe nomenan'ny Paoly tamin'ny fotoana vao niona ny Jesosy taminy ny vision an'ny résurrection. Halleluja. Maty le maso te velomina le maso. Ny sorona ohatry ny vato teo amin'le fasana le kiratrondro mba ahafahany mivoaka. Mba ahafahany mahita. Misy zavatra manomboka izao mila sorona mihitsy aloha vao mazava tsara ny vision anao. Averiko misy zavatra mila sorona eo. Misy zavatra mahazatra be. Amin'ny herinandro masiny ity herinandro pandinian-tena. Tiako tena hiverina tsara amin'le antom-pisina sy le fijoroana ilan'Andriamanitra azy ny fiainam-panahintsika. Tsy hoe le mitsetsetra fa maty ny tompo fa le fiovana takin'ny tompo mihitsy tao anatin'ny fahafatesany nitondrano ny fahopahoriana rehetra sy ny faratsy ny rehetra tao amin'ny fiainantsika. Tiako anokafanao masonao amin'ny endrika vaovao be mihitsiny hifanaraka amin'izay nolazain'Andriamanitra tokony iainantsika miaraka aminy. Nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary ny tompo tamin'ny fahitana. Ry Ananiasy dia hoy izy intia tompoko. Tsy mitovy ny famaly ny Ananiasy ny tompo sy ny famaly ny Saoly ny tompo. Saoly ny teny hoe iza moa ianao satria olona vao converti vaovao iona amin'Andriamanitra. I Ananiasy kosa efa ela no nalala ny feo an'Andriamanitra. Mianao tsara ve nareo? Te hoy izy rehefa avy eo ny tompo zany tena maly Ananiasy hoe intia. Sanareo fipetraka le izy. Maro amintsika ny tsy Saoly tsony fa betsaka amintsika no efa Ananiasy. Dia inona ny zavatra nitranga? Ohatra ny mahatsiaro an'i Isaia zany a. Dia inona lazain'i Isaia mpaminany? Iza ny manaiky iraka io izy Andriamanitra. Te hoy izy Isaia intia. Ny olona efa mahalala an'Andriamanitra dia mamaly an'Andriamanitra ao anatina fanoloran-tena tsara. Tsy manana tsony safidy ho azy fa manaiky izay hitondran'Andriamanitra azy. Ny fampiasan'Andriamanitra ny olona sy ny famangin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra io dia tsy miankina amin'ny fahelan'ny taona ny ainany tao anaty fanompona. Fa ny disponibilité na ny fanekeny amin'ny fahavononana amin'ny fotoana rehetra hanatanteraka izay ilan'Andriamanitra azy. Ianao zany raha tonga eto androany ka zanak'Andriamanitra, aza mitoetra eo amin'ny toeran'ny olona be adivarotra amin'Andriamanitra loatra. Fa misy zavatra zao efa hatramin'ny efa 50 taona n'olo teny ianao an'Andriamanitra. Fa misy zavatra mbola iadivanareo mianaka mandrak'androany.
zany hoe tsy disponible ohatra ny Ananiasy ianao ka manana an'le toe-po mora zaka ny mission na zay zavatra mpanaovin'Andriamanitra anao na mifanohatra amin'ny fomba fijerinao aza. Vao 2 jours anie na 3 jours lasy Saoly nanapaka ny lohan'ny kristianina sy nanao kopikopy sy ny sambotra sy namono dia tonga Jesosy niteny tamin'ny Ananiasy hoe efa tsy Saoly tsony io fa efa Paoly amin'izay dia mandehanana. Dia zao fotsiny nataony Ananiasy zao aloha aroy ny tompo tamin'ny nitsanganao izy Jesosy ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imaitsy. Resakitsika mikasika ny Ananiasy amin'izay fa izaho ao an-tranon'ny Jodasy zay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy fa indra efa mivavaka izy. Andriamanitra zany mahafantatra ny fon'ny olona tena mivavaka. Reny zany mivavaka Saoly. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hiratra indray ny masiny. Ary Ananiasy namaly hoe tompoko, jereo tsara, efa reko tamin'ny maro ny lehibe ny ratsy nataony zany lehilahy zany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana tiako avy ampisorona be izao amatotra zay rehetra miantso ny anaranao. 9:12 fa hoy ny tompo taminy mandehana fa fanaka voafidy izy hitondra fitondrana anaraka anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Ry Ananiasy, problemantsika na vavy na lahy ianao. Mety efa 50 taona ianao nanompo an'Andriamanitra fa mila maharaka an'ity fomba fiasan'Andriamanitra ity tsika. Manaovy ianao mise à jour ny sofonao eo anatrehan'Andriamanitra. Fa betsaka ny olona tsarainao tsy marina. Efa novain'Andriamanitra izy any ambadimbadika any fa ianao mbola mihazona azy tamin'le herinandro namatorany devoly azy foana ka natonga azy namitaka anao nangalatra taminao. Tsy libra tsara ny any anatinao ao anaty famelan-keloka zay mahatonga anao tsy zaka an'Andriamanitra hoentina mandehandeha manao rally ampahiratra Saoly. Tsy azonao le izy. Hiditra kelitsika. Saoly baden Ananiasy badenina be. Zany Saoly zany olona ratsy. Zany Saoly zany olona mpamono olona. Vao tamin'ny 3 andro izy tatsy amin'ny tana andony atsika etretra ianao jiosy Hitler nisambotra ny jiosy dia tafiditra tao anatin'io ny zandrinao ny vonoany tao daholo ndray mandre ianao rery zany ny tsitratra dia ianao le tsitratra fa mba nandeha ny afina iny avy any Jesosy niteny Rihelham. Zay ny anaran'le jiosy zany Rihelham. Misy foaza ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Bonn any Allemagne zany. Fa misy lehilahy atao hoe Hitler. Azonao ve le sarisary an-tsaina tiako hitondrana izy amin'ny androtsika. Fa efa mivavaka izy. Ha? Mety taitra kely aloha ianao. Mivavaka ve Hitler? Dia tononinao eo ianona ane ny vonono le zandriko e. Ianona ane nataonao ohatr'izao. Toy izy Andriamanitra mandehana fa fanaka voafidy hitondra ny anarako ho an'ny Eropa ray manontolo izy sy ny mpanapaka ary ny jiosy rehetra. Ha? Dia nandeha Ananiasy. Hitanareo zay mpiresaka amin'Andriamanitra ihany no mandray mise à jour amin'ny programme-ny lanitra. Dia jereo tiako vaovao mafaly anankiray tiako fantatra ty. Ny azafatra mpametraka ny sofinao amin'ny information an-tany loatra fa ny information an-tany taraiky raha oharina amin'ny information an lanitra. Ananiasy taraiky tamin'ny fanamelohana satria zay ny info teto an-tany vao 3 jours adininy fa ny info an lanitra efa vita mise à jour efa tsy isony le info omaly. Zay no mahatonga anao ry Ananiasy manomboka androany tsy afaka ampiasa Ananiasy mpanamelok'Andriamanitra.
raha vao Ananiasy ny tsy miova dia lasa mananasy ny devoly. Ananasy. Mihaino ve tsika? Ny antony dia tsotra. Ny lanitra efa nahita ny fiovan'i Saoly. Ananiasy mbola tavela teo amin'ny adalan'i Saoly. Raha tsy piresaka amin'Andriamanitra zany Ananiasy dia tsisy programa na ahafahan'Andriamanitra nanova any Saoly amin'ny alalan'ny fampiasana Ananiasy ampahiratra azy. Andasalo. Ho anao mpanao ralia ane zany. Ampitomboy ny fatany famelana ao anatinao. Ahafahany fonao disponible. Betsaka malala n'Andriamanitra fa vitsy manana disponibilité manaiko ampiasain'Andriamanitra ara-potoana. Andriamanitra efa teanao mizajoro anao hoe zao ny fo marina avy any an-danitra. Le olona ratsy be afako maly iny efa nivangiko. Zavatra anankiroa nitakina amintsika. Fony Stefana, fony Ananiasy amina qualité d'obéissance na kalitao-pakatoavana. Tsy afaky niakatosena n'Andriamanitra ianao ampanaoviny zavatra tsy tianao atao. Raha tsy manana fovoniny ianao iaina n'Andriamanitra amin'ny zavatra ampanaoviny. Herinandro ty andinitsika tena. Sao dia anganongano le fanompony. Sao dia mbola tsy tanteraka tsara le fiovampo ao anatina famelan-keloka lalina mifanaraka amin'le fo takin'Andriamanitra ahafahany mampiasa anao. Aza faly fotsiny hoentin'Andriamanitra hoe misy zavatra eny an-tananao dia mahiratra izay kasihanao na jamba. Mandre sofiny izay marenina na matanjaka ny tongotra izay malemy. Tsy demony mamaky an'Andriamanitra. Raha ny amin'izany ny ainga tamin'ny vovoka izy ho aho. Noho izany raha misy ampiasainy androany mbola misy ampiasainy mihoatra noho ianao. Tsy any amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny olana. Fa ny kalitao an'le toe-po azon'Andriamanitra ampiasaina. Ny disponibilité, ny fahafahanao vonona. Raha zao Jesosy ny tonga mamangy. Misy programa avy any an-danitra tiany ampanaovina. Mety mifanohatra ohatrany Ananiasy. Ananiasy tena mifanohatra tamin'ny zavatra nasany. Zany mahatonga azy aloha ny ady varotra. Hitanareo ny mahela ny fahamalin'Andriamanitra dia ny fahela ny fanapahan-kevitrao iaingy amin'izay programa tian'Andriamanitra hitondrananao. Maninona? Misy zavatra tsy tonga dia ekenao. Eritrereto azy ny zavatra teniko Ananiasy Saoly eny ohatra izay mihitsy. Ohatra ny hoe Hitler sy ny Allemand, ny Jiosy. Vao omaly izy nataony masakra daholo. Vonoiny, ny dorany, ny tapahany. Lohany zay nataony tao dia nataony ary ny aman'alina ny Jiosy tao mety tafiditra tao daholo le fianakaviana. Ny alina iny ny teny Andriamanitra efa vita mission maty daholo zay tsy tokony fata. Zay vao nanenina Hitler. Nanenina. Satria nahoana? Nivangian'Andriamanitra Hitler teny an-dalana. Eny amin'ilay fitazomana an'ilay anina iny. Ha Hitler ny tambotsitra tampoka. Fa nanino ny Hitler? Dia ozy izy le anjely hitony lera hanovananao. Dia enao le makahala be ny Hitler iny no vangian'Andriamanitra mandana ampahirato ny maso ny fahafanaka voafitika. Tsika reto mila manana ny fony Kristy. Aza maikanana amin'ny tanany aloha raha tsy efa nisambotra ny fony. Redredy fotsiny le hoe teo Superman ianao. Raha lanitra ny tanjona. Andriamanitra ny tiana omba. Ny fony mila ananantsika. Mila manana ny fony ianao. Herinandro mpamelana. Ary fantatro fa ao anatin'ny fonao misy fo afaky ny amelana dia izay nanindro nantsy ny zanakao aza. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ndre ozy izy Andriamanitra zao mandana fahafanaka voafidy hitondra ny anarako izy.
eo anatreny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. De ndiny faina ambin'ny folo. Toy izy Andriamanitra asehoko azy ny abetsahany zay tsy maintsy aretany voninahitry ny anarako. Tsy asehoko anao fa misy zavatra asehoko anao mandana mety ho tanana fotsiny izy. Fa misy zavatra asehoko azy fa ampahafantariko anao fotsiny hoe aneo vision mba hanokatra tsara ny fonao satria anao no ampiasaiko ampahiratra azy. Misy programma ny hafa asehon'Andriamanitra Ananiasy madio fo. Iamangy azy Andriamanitra ny reto mahafinaritra miaraka aminy. Rehefa tena manaiky ianao sakaizany dia misy zava-miafina asehony ianao. Ary sensible ny sofinao hiaino azy. Satria avy any an-danitra zany misy zavatra, misy mise-à-jour foana ataon'Andriamanitra isan'andro. Fa io zavatra ataon'Andriamanitra isan'andro tsy omena ho an'ny olona badenina be eto ambonin'ny tany fotsiny ny fiainany. Fa omen'Andriamanitra ho an'ny olona misokatra ny fony hiaino an'Andriamanitra isan'andro. Zay ny mahatsara ny mivavaka ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen sa tsy amen. Dia inona ny zavatra nataony Ananiasy? Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hoe ry Saoly rahalahy. Tsy niteny tsony Ananiasy hoe ry Saoly mpanenjika na hoe ry Saoly mpandringana, fa ozy izy ry Saoly rahalahy. Miova ny langage. Tiany ho fantatry Saoly zany hoe ianao rehefa tena manana ny fon'Andriamanitra dia ny fisokafa amin'ny vavanao mirassuré an'le mpanota vao niova ny fo teo fa Jesosy efa namela azy ary eny am-bavanao ny afatra ampahery azy. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Ozy izy Saoly way tonga dia hoe manome an'le toky fa olona voavela helika izy. Ohatrany vao tonga zay manahoana frera ohatr'izany no fipetrany. Olona voavela heloka mahay mamela helika Ananiasy. Dia ozy izy tiako ho fantatra ozy fa le Jesosy zay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka mba hiratany masonao. Tonga dia nahazo antoka le jamba ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirany hazan-drano niala avy tamin'ny masony dia nahiratra izy. Dia vao avy nahiratra izy tsy tonga dia nihinan-kanina fa natao batisa. Jereo tsara le izy. Atao fetraka le izy. Andriamanitra maika amin'ny fiovam-ponao mihoatra noho ny amahananao. Zava-panalo vao ny ambony rehetra. Atakaretana zay mandeha. Teneniny eo akaikinao zava-panalo vao ny ambony rehetra. Tsy marety karagao an'Andriamanitra. Halleluja. Hitanareo amin'izay le hoe fiovana tanteraka fraction tena tsy ataoko hoe seconde raha ohatra ka avy any an-danitra fijery azy. Ndray andro 24 heures dia misy zavatra niova. Hatelona ny fanefena fa ora ray ny fanovana. Fraction kely mazava dia nidarabo vita ny feo ny tantanana tonga tany an-trano 3 andro ho an'ny Saoly fotsiny hanomanana azy ho tonga Paoly. Dia jereo ambany kely ao fa vao vita iny dia lasa izy nandeha nitory filazantsara. Rehefa vesara ny famonjena ao anatin'ny olona dia tsy manam-potoan'olona nina ela ny famonjem-panahy. Satria le fomafana no ilain'Andriamanitra fa tsy fahalalana mitobaka nefa tsisy azo raisina ary tsisy azo zaraina. Ny vokatry ny fampiasan'Andriamanitra anao vokatry ny fiovampo fa tsy fahalalana mihoatra. Révélation anankiray eo amin'io teny io dia ampy rehefa disponible ny fonao azon'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fahadiovampo. Lasa izy nihinan-kanina natanjaka amin'izay vao natanjaka amin'izay izy tsisy andrasondraso tsony fa fotoana izao efa niona tamin'i Jesosy. Fanontaniana mipetraka Ananiasy ho an'ny Ananiasy rehetra vita mise-à-jour ve ianao amin'ny herinandro masina ity?
so dia mba tokony fotoana mihitsy aloha le herinandro masina hitokanatsika kely hanasitranana ny ao anatintsika ao. Za tena misy fotoana ny tena ohatry ny maiky nitory aho zany. Mietreritra mantsy aho tapabolana orinan'izao aloha asitsika mieritry atosika tsy lavitra kely. Dia mietreritra an'izany ao anatiko ao aloha mbola vao programa hoentina mambavaka ilay izy fa tsy mbola hoe raikitra akory. Dia ao anatin'ilay izy andeha azakazaka tsaroko tampoka herinandro masina ilay izy. Teo za rehefa avy eo alao aloha hiditra garazy kely mba handiny tena alohan'ny andanana indray hoe Ananiasy mpiaino Andriamanitra ve? Vita mizazoro tsara ve? Misy olona ve mbola somary misy kely tsy tena votsitra ao anatinao kely. Le izy anie ohatrany hoe kely. Mety kely. Efa mety manomboka ianao dia efa miezaka ny mangina. Fa le izy hiezaka fa tsy tena mangina. Any anatin'ny fonao any ve mbola misy sakay kely. Izy tsy voatery hoe sakay pilo kely fa ahenako kely. Sakay tany. Mbola mety miazona kely any anatinao any. Miangavy fitsoro daholo izay tokony vitsorana rehetra. Aza manameloka olona fantatrao tamin'ny 3 andro lasa zay hoe tena zao ane izy. Zay mihitsy ane navoany Ananiasy teo sy Andriamanitra efa tsy zay tsonika. Ny anao ny information anao sisy Andriamanitra, information tsisy mise à jour. Ianao tokony anatena fa Andriamanitra afaka nova zavatra anatin'ny 24 Ananiasy. Tsy tokony ho zany no fomba fisainanao. Zany no miresaka aminao efa niova izy. Dia anao mbola mampiditra ihany aiza koa izay niova eo. Le nataony tamin'ny volana lasa ihany no tianao hiazonana azy mandrakandroany. Nefa za rehefa namangy azy vao maly. Vao maly atoandro zay niona teny an-dalana. Daraboka izy. Efa ao hatrany ihany Jodasy Pentekote. Fa ndana ataovy aingana izay fomba pahiratana ny masiny zao. Rehefa za no miteny ndana pahiraty fa za zao mijery ny olona teto ambony tany sy manodidina hoe izy ary mpanomboka azo ampiasaina. Dia tonga dia hitako hoe tsy maintsy hiady varotra kely ihany Ananiasy fa tsy maninona fa ilaina ho an'ny olona au supérieur aloha zay zavatra zay no vanazy. Alléluia. Fa ny zavatra fantatry fotsiny dia zao ry Ananiasy nahita ny disponibilité amin'ny fonao fa olona afaky ny amela faran'izay aingana ianao ary afaky ny ova dia satria ianao madio apo dia mazaka ny feoko somary. Ary rehefa mazaka ny feoko dia mazaka hoetiko. Fandrandretsika ny eloko ny olona matonga ny olona tsy tena libre tsara. Le eloko ny olona afaka omaly iny dia mbola tazominao androany. Le eloko ny olona omaly misy ary eloko ny olona heritaona aminazy mbola escroc foana le olona efa 5 taona io escroc io nefa espro. Dia mandrakandroany mbola azononao nefa 4 taona lasa teorina ianao no fitahany. Dia raha miveriny Jesosy dia sura ve ianao l'escroc fanena taminy dia tonga alohan'ny an-danitra. Fa leo le manana fitsarana ny azona ny zavatra satria naharary ianao ny zavatra nataony. Jereo masony akaiky no fampijery kely. Jereo. Dia teneno izy, ianao ve hoe? Dia tena samy laza amiko hoe? Fa tsy zavatra nataonao. Nampalahelo an'Andriamanitra. Atsangany ny tanan'izay olona manapatsapany efa nanao zavatra nampalahelo an'Andriamanitra izy. Wow, 100% vokatra androany. Raha fividiana zany laninareo ndao le teatarina mafeo an'Andriamanitra. Raha misy an'izay zao tazana antsika teniteny hoe nanomboka hatramin'ny pastera sy mpiangona rehetra nanao izay nampalahelo an'Andriamanitra daholo. Ditanao fa tsisy marintsika na ray aza. Fa maninona ng'Andriamanitra manova olona tsy marina fa tsy hoe mampiasa olona tanteraka be. Misy forsana famindrapo goavana be miazonao. Izany tsy mananantony ianao hiazonana ny zanakao, hiazonana ny vadinao, ny mpiara-miasa aminao. Le izy anie mora kely rehefa nivelany le izy tsara fa na ohatry ny anjely ianao fa vao miditry ny trano ianao manenoneny ohatry ny angely. Ary rehefa ny olona nakaiky ny fo dia maharary kokoa raha misy zavatra tsy misy dika tonga dia maharary ianao. Tianao loatra
Zany hoe raha miankina mifatra ny fitiavana ny fiaretana ny faharariana. Tsy haiko aloha na zaharery aloha ny tratran'izany na tsika sinareo miaraka. Fotrany ndraiky hoe ny olombelona rehetra ohatry izany daoly mba tsy angany ny tanan'izay olombelona hoe mety tratra ny tratrako. Fozy izy Andriamanitra tsy raison zany. Tsy hoe anamarinana zany hoe tena normal zay mifanao ny olona. Zay le mila midaraboka ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Mpitangina soavaly ka tonga any amin'izay destination tiany hitondrana azy. Fa mila miaona amin'i Jesosy. Eto amin'ny efitra ambony ianao mandritra ny herinandro masina. Adaraboka izay toe-po izay hositranina. Dia inona ny zavatra mitranga? Ho atsangany ianao. Olom-baovao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy hozy izy Paoly. Dia olom-baovao izy. Zany ena tonga azy ny teniny iny efa lasa ny zavatra taloha. Ary indry tonga vaovao reo. Mialalana zany. Fa olo ny fiovam-po ianao. Dia manomboka metsapanao ny fahafangana ny fiovany manodidina anao. Amin'ny fanekenao iova anome an'ilay fo disponible azon'Andriamanitra ampiasaina anovanany hafa. Job 22:30 hozy izy ny ten'Andriamanitra. Anafaka ny olomelika izy. Ary mifadiovany tananao no amin'izay anazy. Ina le tanana fo? Fadiova-po. Amin'ny alalan'ny fadiova-po Andriamanitra afaka haningana, hanotrina ny mpanota. Anjera vainafo ao tampony lohany hanovan'le Saoly ho tonga Paoly. Ny tena marina diso le fitena malagasy hoe andrasao Paoly. Paoly mihitsy ny tokony andrasana. Fa ny tena marina andrasao Saoly. Satria Saoly tsy hoe hotsony izy. Tena Halleluja! Atsangany an-tanan'ny olona izay vonona tena hivavaka amin'Andriamanitra. Hiteny amin'i Jesosy hoe Tompo, manomboka androany aho. Izay endriky ny Saoly rehetra dia hovay ho tonga Paoly amin'izay. Ireo zavatra talofa fao Andriamanitra. Ametrao tanany eo amin'ny fonao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao. Mitenenenao amin'Andriamanitra. Tenena amin'ny Tompo androany. Halleluja. Tompo, hoentiko eto anatrianao ny foko androany. Tiako ny ainao anaty fadiova-po. Tiako no hitanao aho. Ary tiako ho vanginao foana koa. Tiako raha mahatoky ahy ianao dia anankina ny programa mpiainan'ny hafa amin'ny fampahafantarana amelony zavatra rehetra ohatra ny Ananiasy. Satria akaiky ny fonao tahaka ny Abrahama ihany koa. Ny fifaliako le ianao miresaka amiko mihitsy mahazo aina mahita ny foko fa tsy dia le zaho ampiasaina loatra. Ny hosakaizanao mifandriko Jesosy aho. Ny hosakaizanao mandrakizay. Ny fiainako eto an-tany Jesosy. Anao mandrakizay. Teneny Jesosy, intia aho Jesosy. Intia aho anao Jesosy. Intia aho irao aho. Amin'izay tianao. Tiany foko atolotro anao. Vavahinao dia ataovy fanolorana amin'ny fonao an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady fo tsara be. Fa le fo ratsy mihitsy atolotra eo anatrehany. Fa hovainy sy volavolainy eo androany maraina. Io fonao io ny sitranina dia ny fiainanao koa ny mahita fitsarana androany maraina. Angatao amin'Andriamanitra, angatao ny fonao mba ho sitrana, ho afaka tanteraka ny fonao, ho afaka izay fo ratsy rehetra, fo tsy mahay mamela, fo tena ohatrany hoe mihazona am-po be loatra ianao. Angatao amin'Andriamanitra, fa izay madio am-po ihany no hitan'Andriamanitra. Tia ny herinandro mpanadiovana anao, na fianakaviana, na sakaiza, na manodidina, na vady aman-janaka, miangavy ianao androany maraina. Tia ny herinandro masina fanombohana. Afanao hifankahita amin'Andriamanitra indray. Aoka ho faty miaraka amin'ny Kristy. Izay toetra tsy mendrika rehetra, izay varatsy mpiainana rehetra. Angatao Andriamanitra. Rehefa mibebaka dia beba maro reo anatren'Andriamanitra. Fotoana izao ry zanak'Andriamanitra. Iainantsika an'izany atao hoe tena hoe miaina amin'ny tena izy zany mifanaraka amin'ny sitrapony. Fa manonona ny fiainanao fandrenesana an'Andriamanitra vaovao indray. Ho sensible na mora mandre an'Andriamanitra ny fonao.
tsisy nofo miazona tsony fa Andriamanitra mitondra anao amin'izay. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Atonga anao karazan'olona iaina ny fandrenesana n'Andriamanitra isan'andro. Iaina ny fiombonana n'Andriamanitra ao anaty vavaka. Sady enon'Andriamanitra, no sitran'Andriamanitra, no afahan'Andriamanitra ny any anatinareo manontolo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mahita an'Andriamanitra andamina ny ao anatinao, ny fiainam-panahinao. Hanadio anao amin'ny ran'i Jesosy. Hanadio anao amin'ny ran'i Jesosy. Angatao ny ran'i Jesosy hanadio anao. Vavaka sandrato vavaka ao. Raisiko ny ran'i Jesosy amin'ny herinandro ty. Herinandro pionako amin'Andriamanitra. Tombonandro manokana afahako misaina ny famonjeny. Afahako misitraka ny famelan-keliny. Raisiko ny famindrapo avy any ambony. Hanadio ho afaka mifaly toky rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Angatao Andriamanitra ametraka vision tsara eo masonao. Mba tsy hainao tsony no hita fa Andriamanitra. Mba tsy hainao tsony velona fa Kristy velona ao anatinao. Mba tsy hainao tsony ny andeha amin'izay tianao fa izy no hitondranao any amin'izay zavatra tsy voatery ho tianao nefa mapety sy mahasoanao. Ary misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny hafa ny fisianao. Halleluja. Jesosy misaotra anao zay. Tena misaotra Jesosy. Misaotra satria anao mitondra anay foana hatrany hatrany amin'ny alalan'ny ara-panahy. Hafanay miombona aminao. Mba tsy hanganongano ny fanomponay. Mitoro ny teninao ihany fa vesara ny tsy famelana. Mijoro ny ampandehanana ihany fa efa very ny fitiavana voalohany. Miezaky ny miazakazaka fa tsy mandrehan'Andriamanitra firitsony. Tsy tianao zay antehitra amin'ny zavatra eny ivelany toy ny fampiasana, toy ny fijoroanao manamarina. Fa le communion Jesosy. Le communion Jesosy. Amataranao anay fotoana iverenanao. Vavaka Andriamanitra. Tsisy ho tavelo zay menakavy. Raha neno ny trompetra. Ifankahita eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Iaina amin'ny fahatahorana anao mariny zay. Handeharaka ny sitraponao zay. Ary manaiky izay nijoro amin'izay antom-pisiny ilanao anay. Mitenena aminay foana. Mangata amin'Andriamanitra. Mitenena amiko foana Andriamanitra. Sokafako anao ny foko ny sofoko ny ao anatiko ray manontolo. Mitenena amiko foana Andriamanitra. Ny feo anao ny ilaiko. Tsy feo andrakoto ny ilaiko. Tsy feo enatsena ny ilaiko. Tsy feo amin'izay papanatena pokato ny ilaiko. Fa ny feo anao Jesosy Kristy no ilaiko. Ianao ny ilaiko Jesosy. Ianao ny ilaiko Jesosy. Ianao ny ilaiko. Milanao zay Jesosy. Milanao zay Jesosy. Milanao zay. Milanao zay. Milanao zay. Zany eo anaty fonay Jesosy. Milanao zay. Very zay raha tsy eo ianao. Makasitraka Jesosy. Mandehana fa famindrampon'Andriamanitra amenonao. Mandehana fa fitiavan'Andriamanitra andrakotra anao. Tsy ho diso lalana ianao. Any amin'izay mehatranao ny tongotrao dia hitondranao Andriamanitra. Aza matahotra fa tsy very ianao. Zay lalovanao vetivety. Fa ny sitrapony mitsenanao mihoatra lavitra. Aza matahotra Sekoly. Fefa tianao Kristy. Aza matahotra. Fefa eny andalam-panovananao izy. Raha vao manaiky ny fonao ry Ananiasy dia andrehan'Andriamanitra ianao. Ary amin'ny fotoana rehetra no ny fanoloran-tena setaeta dia ho reny ambavanao matetika ny tenin'Andriamanitra hoe inty afa-tsy ny programanao intsony. Raiso ny taridalan'izany avy any ambony. Hitahian'Andriamanitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mazao toerana vetivety. No fanaritsika eo an'Andriamanitra. Alleluia. Ary azadino fotoanantsika ny zoma ariva ao amin'ny tranompokon'olona Analakely. Fotoana anankiray sarobidy izy io a. Iresantsika amin'ny tompo indray ao anatin'ny message pascal na afatry ny paska. Dia ny sabotsy maraina ihany koa misy eo amin'ny tranompokon'olona Analakely fotoam-pandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ataovy amen moa eo. Azadino ny larobia ariva rapitso fotoana iombonantsika amin'Andriamanitra iarahana amin'ny pasteur Jora Beaja. Maraina izy io amin'ny fitotrao eto ihany amin'ny supérieur Analakely fotoam-panambirana sy fitahim-panahy. Tena mitsotra aminareo fa na fotoana latsinainy na fotoana talata na fotoana larobia na fotoana zoma na fotoana sabotsy ataovy mazoto ianao. Aza mijery hoe iza le ao amin'ilay fotoana vao tonga ianao. Fa indraindray tsy ampozinao
fa any ambavan'le tseritreretinao mitsy indray Andriamanitra ny hainao anao satria zay le lazaiko hoe toe-pola izy tena akaikinao toe-pola izy tenin'Andriamanitra no erany hoe a fa tsy olona ampiasain'Andriamanitra ao ve tsika Andriamanitra Paoly zao mety nieritreritra hoe Gamaliela mba tiany hoe niran'Andriamanitra metra tanana aminy satria ny teo ambany sokaniny foana izy sady mpisorona be no fariseo lehibe ao amin'ny temple zany hoe arc-bishop ao am-piangonana fa ozy izy Andriamanitra tsy zay ny ilainao ka Ananiasy no irahako ka izy fo le izy amen rehefa mifankahita fo amin'Andriamanitra tsika dia mifankahita fiainana amin'Andriamanitra za teny aminareo tiako be mihitsy Jesosy tena miteny an'izany amin'ny foko tena tiako Jesosy tsy hoe mety ny fiainako miaraka aminy raha ohatra ka tantaraiko aminareo eto amin'ity alitary ity ny vesatra sy ny zavatra lalovana par rapport ny zavatra mitranga sy ny zavatra hita maso indraindray dia teny amiko nareo hoe mbola tian'i Jesosy any venao amin'izany fa tsy mahakasika intsony le izy le fitiavana efa mipetraka ninona mety ninona tsy mety Jesosy foana izy tsy ny tsy fetezany hitako no midika fa tsy mety koa le izy zay mahatonga mifoky mifaly satria mpandahatra endry izy mpitondra mahagaga izy mpitantana ny fomba tsy takatry ny saina izy ary matoa mampijoro anao izy dia mbola misy tanana miazona anao tsy maharehitrehitra halleloia fa zao kosa aloha ninona zavatra mitranga eo victoire foana halleloia ka za miarahaba ny meso hoe victor sy victorine be deaibe tonga eto ianao io tsy maintsy andresy ianao ninona mafy ny zavatra lalovana ny tompony teny farany miaraka aminao dia ndao tsika eritreritra izy mampanantena anao jereo ny langagen'Andriamanitra amin'ny Ananiasy fa fanaka vafidy hitondra ny anaraka izy mandehany e ohatra ny tsirarina i Ananiasy miezaka ny andresy lahatra Andriamanitra ka izy eny miepanga ao anaty vavaka toy izy Andriamanitra aprimo ny fiepangana fa zao tonga eto anao miza zorony ao anatinao tsy zay tsony le marina ny mifoanareo eto ambony tany e tara loatra fa ny lanitra misy isan'andro vaovao noho izany raha manam-potoana empangana mandana miforotra ny loalika dia manomboka androana kombony ny vava aza miteny olona foana fatrapitsara olona ny anatin'ny fisainanany hoe ianona mbola ohatr'izao mety efa tsara no ianao iny zay aratsianao zany tsara no ianao dia tsara zay amen manjary lasa sady tsy mandrehan'Andriamanitra tsy mahita n'Andriamanitra tsy aloha miova teneno Andriamanitra manaiky aiova tsy tia fosafosa tsy teny ratsy fiainan'olona intsony fanana ny mason'i Jesosy mahita ny hafa ho tsara kokoa noho ny tenako ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra tsanganareo amin'ny toerana misy anao dia raisy nitsodrano hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka minareo fiadanana raiso ny fanasitranana ny anaran'i Jesosy satria mbola ilain'ny fanahy maso ny vatanao io alohan'ny fiverenan'i Jesosy hanompo azy tsara ko ianao salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra tahaka izay ambinina amin'ny fiainam-panahy ao anatinao ihany koa satria zay madio am-ponao hitan'Andriamanitra ny fonao zao efa madio tonga any an-trano ianao mitsikitsiky tsy mametraka olona anankiray anatin'ny fonao ankahalaina na le namitaka anao sy nanao escroc mbola tsy namerina mivolanao ary vitsoranao any ambadika any dia faly ery ianao dia Andriamanitra amin'izay anangana anao ary hitako fa fantsona tsara ianao manomboka androany tsy azo sakanina amin'ny famirapirantanao naizanaiza leanao zay toerana hojoroanao sy ho diavinao dia ho tapahanao tsy ho reraka izany ianao eny an-dalana tsy ho ketraka ianao eny am-pandehanana ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao arovana foana ianao ho lehibe ianao fa tsy kely ho lohany ianao fa tsy rambony ho ambony ianao fa tsy ho ambany ireo teny fikasana rehetra ao anaty baiboly ho marina aminao mandehana satria zanak'Andriamanitra ianao mahita ny tsara avy zay mbola manaintena afaka zao mahita fivitosana manjavona ako mahita fangiry firina miaisotra ako mahita ninona aretina rehetra mbola mety mikasikasika iny mandehana miala amin'ity toerana ity miaraka amin'ny fahasalamanao tanteraka mahita ny tompo miasa tsy misy masakana ary mahitanao eo an-tanany tsy misy maharombaka mandrakizay ho an'ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo mandrakizay amen zareo fahasofana savan'Andriamanitra maty izao fa ny fahasofan'Andriamanitra zaonareo
Jereo afatra kely fampitodika kely vetivety farany. Herinandro masiny ty hoe mandiny tena tsara. Mino aho hoe fa mizoma ny tarenao io me mazava kokoa satria manomboka androany hoe ohatra ny fipoakiny ny andro zany ny tarenao me mazava hoe me mazava teo azonina mibalika hoe mandehana anao fa feno fahasoavana ianao. Amen.